ny vivaradio anao mandritra ity herinandro ity. Fitino fefemy tantara nosoratany Saoly Rakotina Nahary. mpilalao ny tantara Saoly Rakotina Nahary. Mivahatra Andrianina Faly Kristiany. ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Baky Sarano Arbongy. ny sahana ny fanatombozana maningotra. Fitino fefemy Ao ihany ve anao raha matora dety a? ahoana ny anao zay raha mody a? Saika anontanianao aho iza moa nanome alalana anao ambolimbolo eo amin'io tany io Fa maninona anao kosa zao e? Tsy mahafinaritra anao angazy zao tanàna raha fa zaridaina maitso ohatr'izao raha mody. Ohatrany ataonareo fanaripaka dia miparitaka eraky ny tokotany ny fakonareo a, indrindra ny arona sachet. Zao izy mba mivolena zaridaina dia mahafinaritra. Manaova lavapako dia ondrenareo manaro ny fakonareo. Mahafinaritra tokoa moa zany. Saingy ampahafantarika anao sao mbola tsy fantatrao fa mbola taninay io nanaovanao zaridaina io e. Taninareo amin'ny ahoana? Ny tompotranonay izao no nilaza tamiko fony izay vao mifindra tato amin'ity trano ity fa hatretsy amin'itsy faritra itsy manga tokana itsy ny faritry ny tanàna. Diso be izy raha izany e. Ny fitahany fotsiny ianao. Taninay fa tsy azo zany akory. Matoky andreny olona ireny arangaty a. Sady ampahafantariko anao ihany koa dia efa izany indray izao ny tompon'ity trano sy tanàna ity fa tsy ry zareo ireny intsony. Efa nividiako ny trano sy ny tanàna. Ay, dia mba aseho amiko aho raha sary taninao na ny kabasy tany aminao any antsika anao fa taniko io. Tanin'ny razako raha matoty a. Ka tsy ekeko raha volenao zavatra tsy misy dikanao raha izao. Fa tsy misy dikany ahoana koa e. Tsy ianao ihany akory teo ny vao nilaza fa hoe mahafinaritra mahita zaridaina toy izao. Taningazana be ny teo sady feno zorodira. Ka raha vonana tsatoka angady teo ny mpanao zaridaina ko rehefa vonana dy teo dia efa tokony teny ianao fa tsy miandry azy vita vao mandrava efa rangaty. Zao ihany no lazaiko anao raha matora. Ninona? Tsy mbola nisy sanikitika an'io tany io izay mpanofa rehetra an'io tranonareo hatramin'izay. Zay mpiavitaka anao zao mihitsy nisy eo anjakazaka amin'ny taninay raha matoty a. Ka esory to miaraka amin'ny vava ny zaridaina anao. Maninona koa moa ianao raha mitondra porofo ihany koa e? Hoe tena anao tokoa io mba haresy lahatra anay mpiavy. Aizaho aizao ny misy borina mametra ny taninao. Aseho ia dia ongotako tsy misy atakandro araky ny teninao rehefa voninkazo namboleko ireo. Sady zao koa Inona? raha mahasarotiny anao takizao na ninona tsy mifefena hatr'izay na volena tamboho. Tsy te-teny betsaka fa tsotra sy mazava ny any teniko. Tsy ilaiko ianao miseho manjakazaka sy manao fiaviny tafary eto aminay eto. Herinao zany? Efa mangataka porofo aminao any aho zany hoe aseho koa ny taratasy mana-porofo anao io tany io. Rehefa tsy manana ianao a dia akombony ny vava dia okizay tsy fa maly aminao a. Zao ihany no lazaiko anao raha matora tety a. Ny tompo tany rehetra tety tsy misy tsy mahalala fa io tany io. Ka raha porofo ny tianao dia ovoriko eto mipiray monina hitsara ny aditsika. Zay raitsika mizaka ny fahafahambaraka e. Na ovorinao hatramin'ny mponina eran'ny komina sy ny manodidina aza rangaty a. Tsy manan-kery afa-tsy izay voasoratra taratasy any io a. Taratasy ara-dalàna manamarina fa anao tokoa io ary misy borina mazava tsara. Io amin'ny mango io manko le borina nolazain'ny tompotrano manamarina an'izay nolazainy fa mamaritra ny taniny. Ary ananako porofo ara-taratasy. Ka voa izy mba taratasy manamarina fa anao ny tany e. Zany no mba vavanao. Ie. Raha taratasy ny tadiavinao raha matoty dia ho hitanao tsara zany a. Ie, ny tomporofo taratasy dia ongotako eo daholo ireo briky sisin-jaridaina ireo e. Tsy mila n'izay vavolombelona mandainga a. Taratasy ara-panjakana manamaritra ny taninao ihany ny ilaiko dia vita kabary. Ho hitanao kely ange zany e. Ataoko mahalala mahamodesta ianao. Ianao izy no miseho manjakazaka eto amin'ity tanàna ity. Lasa fa very fotoana taminao tety fotsiny e. Vehivavy mahay vandrotsy misy saina. Mandiana faty ihany koa e. Dia eto miporofo tadiaviko fa aza mitompo teny fantatra ohatr'izao be saina. Seho milay.
lalo lala ahoana neny a ina ihany no mahavariana anao any atokotany any e mbola mijery ny dada mivonjy mamboly voninkazo eo amin'ny zaridaina ny eny a mamboly voninkazo ahoana retsy hitany eny mividy zanakazo be de be dada mivonjy de efa manomboka mamboly izy ao de nongotrongotany daholo ary neny ny voninkazotsika de sady memenina be izy hoe atao mahita ny tsy fahita hoy izay mpanjakazaka eo amin'ny taniny tsy nino an'izany aho fa velao eo aloha rehefa lisy vilandreo eo fa toizana rehefa avy eo andao za mijereny eo amin'ny zaridainatsika ho fa neny tsy mety meno ana mihitsiny tsy mahatoky aho raha tsy masoko mahita retsy andrekaiko amindreneniko ianao hoe hitany e zany inona loatra ny tena ao an-tsaindrangah io e inona ny dika an'izao marary se zany reo olona ala ahoana vonjy namboleny tatanay sipreso ny lala eto fa mitady izy angalatra ho ny taninay de tsy mahazo milalao aty aminareo tsolony a boky tsy maniry zany reo jereo aza fa eleziny akoho fotsiny andao roana any reo akoho reo so tezitro tatanay ka tadiaviny tatanay hoe tsy mahazo maka aty aminay tsono amindriany e de za tsy mahazo makany aminareo tsono nefa teka be tatanay fa io ve tsy ampytongantsika fotsiny zavatra iva kely io hita ao a andaranga any midrivery sy laza indray sika amin'ny lalao rehefa fefena ohatr' izao ny tokotany a nda mihitsy andro lala andrasa aloha fa ohatra nitaza amin'ny tatanay a ory vonjy a inona anao tao landy andao aingana vonjy a andao itsoka fa voakapo dadanareo ianao raha tratrany eo ndao avy alaty ry vonjy a raha azoko teo aloha de ataoko mama mihitsy a isa zay fa lavitra ve raha nga ty ny enjehanao a mampalahelo ahy ianao fa tsy hafany ohatrany fefina tsanganao kanefa nge fefikely tsy ampeleziny koa akory ary azararanao naiky izy tsy arakilalao fa ianao lehibe ny maizitsainy mbola hitombo reo raha dety a io mifetra amin'ny fihevana atsika mbola ho avy ny fotoana tsy hahafahany zanako sy ny zanako ao mandinganao tsony faritry ny taniko eo ka raha rao ny zanako ao tsy handinganao tsony azafady hoe ramosay ono a za hoe zay to misy an'ty adresy ahona tsara inanao zay madama fa iny eto atoko so mba fantatro misy an'ty adresy ty ho azafady andraso aloha aka ny solomasoko vetivetika ao an-trany fa jery loatra ty soratra aseho anao atyko 3J re io raha tsy hitanao a ay ka iny rehetra iny ny 3J e aiza hoe za azonao any tanina any aloha any ka atrery amin'ny vavady manga varatra no farany 3J efa toraka kosa niny apity iny ay misaotra indrindra re tompoko atray etanao dolo inga reto ie aza zao zay tatitra andreo eo fa teatao najanony taxi te hanampy anao ihany a madama kanefa mbola be raharaha koa zao ka tsara aminao ngamba raha miatso akizy etsy tsy mety ianao hitonan'ireo etan'ireko ary soloa mba afaka miandry andreo vetivety eo renao e hijereko akizy iny eo fa atsokory zalana mbola teriko fa avy mba ampio ty madamy ty fa mavesatra ny etanely misaotra re raha mise fa sahirana ianao ary ohatra iny nohatrina zany mekontrato akizy tamreto sy omenao ka azo antoko reo fa eto tanàna ihany zay fa ilozaka anao fa mbola be raharaha e de mazo toy ianao misaotra raha mise Odery dety a dety ay
sily ry ty saika tsy fantatro ndry izy ara ho ahy vehivavy mirongetana miaraka amin'ny ankizy io manaona aloha tety ery izy zany ndretsika tena niova be retsy ndry ry sily a so ihany afa sendranody aloha androany fa saika tsy natratra olona teto ndry retsy raha nisy kely foana tsara vitana zanyko ie efa saika tsy hitako mihitsy misy anareo zany raha tsy reny sanyreny ankizy reny angamba dia very taty mihitsy a aiza koa tafy zany eo aloha ampiko ndry ampiditra nreto etany reto ay mahavesatra izy zany a tandro eny fa misy entana mora vaky ao anatin'ny sakosety ndry iny a io rehefa tandemako tsara e ai lehibe kizany tranonareo zany tsy tety ie tsara vintana ihany nahazo an'ity trano ity sady tsy de lafo a sady en sécurité no mifefy tsara nge izy zany tsy de tena mifefy ka tsy tandria anga retsy tsy fefy sy presy retsy avy any zao tsy maha en sécurité anay fa manina aky tsy natao tambo mitovy amin'iretsy namandretsy fa natao fefy maintso be ohatran'io a mbola olana be amin'ny olona ao ambadika eo mifamefenana io ry sily a niakatra fokotany mihitsy aloha amin'izao tafiditra amin'ny faritry ny tokotaninareo nga sa hitandry mbola tsy voazarara-panjakana tsara io tokotany io dia matahotra ry zareo amin'ny ilany ao vomafona izy dia nyzarainy tamin'ireo fefy sy presy ireo aloha na zany aza akiko io fefy io zao mana ratsy ny tanàna anareo eo hita ho a manina zao raha nonetezana mitovitovy tatana izy io fa jerenge tena sy tiako mainty mihitsy retsy ny fofondrao ohatra n'ireny fofona courant-paty ireny ady manaraka amin'ny orona fotsiny sao tsy nantiany tompony anaovana azy ny olona ty aminay kosa aloha matetika mangataka amin'io ataony odimoka hony io vekidy aroka moka fa ny olona ty aminareo koa efa lalina alefa ao apatana hony a izy io maintso io dia midonaka be ary maty moka fofony eo amin'izao aza tsy laitra akiko maika ave hodorana ndraiko tsy ahadorana anga hita fa dia atao an'izany fotsiny aloha io mba elana amin'ny tazo moka e eno anka dia mba ohatran'izao akialalalany any izy any aky efa vehivavy lehibe zany ie efa hisonitra classe de première izy zao ary tsy efa manao sipasipa zany indry mbola tsy hitamasoko aloha e asana izy manafina amiko fa ohatra mbola tsy manao an'izany aky a ny kizy amin'izao koa mokiry tety dia ho azondreo rarana amin'izany a rehefa mahazo namana izay izy ty fbs internet ty dia tsy laitra atao nininona mihitsy zany eo ihany fa ahoana tokoa aloha zany momba ndry sily a reo hitandry ireo netiko daholo netako fa leo a fa ahoana niala tanteraka tany amin'ny tany tsy miroro aky a dia ahoana zany ny asandry ny asako asako foana retsy a sady tsy dia sarotra vao maika aza milamina tiako fangamondry eo efa nangataka fifindrana toeram-piasana ty mihitsy aty amin'ny foibe ny orinasany mihitsy aza zao no miasako sy aleo ve mba aty dia akaiky ny afako e sady inao ny rehetra anaoko nahoana moa tsy ho tiako e ny trano malalaka raha teo sady tsy misy afa-tsy izay sy lala rery ny ato amin'ity trano be ity raha tsy azoko azony tety manko dia mba mety hitahitra ny any ako kefizany ho ako tsy misy olana ny momba ny trano e ny sakafo sy ny kojakoja fampiasa fotsiny tokony fampizarana mila mandray anjara kosa ndry fa nareo moa zany mampiasa fatan'inona mampiasa fatana gazy sarbo fa ahoana tsy azoko maraina sy ariva zay a mampiasa gazy zay roa mantsy tsy mody atoandro fa samy mitondra ny sakafo atoandrony dia rehefa mipetraka trano ihany zay toy ny sabotsy sy alady ary andro feto no mampiasa sarbo leo ary fa raisiko atanana zany momba ny gazy e mba mahazo fihenam-bidy amin'io manko ampiasana anay aty rehefa mividy an'ireny angovo maitso reny tsaraka izany a inona moa zany fa ohatran'ireny fiainantsika tanontolo ary reny ihany zany ny fiainantsika teloko ie saingy tsy anontolo ary tsony sika zao fa efa hita Tananarivo ahoana hoe tsy tonatonana hitady andry aty ve zao Julien efa vita ho any aminay matoa nanapa-kevitra ny alatany lehilahy tsy vaniny koa ny andriko fa maninona ke izy mampirafy andray ve ke be vava sady mikazo tanana mihitsy mamono andry mihitsy ve ie zany nanosika hiala tany sady menatr'olona ke matahotra no faty any ka
sofa tsy mbola misy zazava dia angamba asa fotsiny. Anaovako inona aloha ny ty fa hanandresaka eto fotsiniko. Mbola andeha saika aloha resy fa maloto mihitsy azy zany a. Rehefa avy eo mamoaka ny voandalana ho anareo mianaka. Aleo aloha hiandra sakafo hariva fa efa ninan-kenina teny an-dalana teny koa ny zaho e. Eny ary. Maka hoaiza indriry lala? Misy nentoana tonga vanontolo ara ao aminay dia mahasosotra raha tarafodiana ary vonjy a. Dia ataka lalan'izany toanareo izany zany ny fiarahanao. Vonjy koa mba ohatra mahafinaritra fotsiny miresaka aminy. Niaraka natory tamin'ny mihitsy ny alina dia vary ndresaka izay mianaka efa nisasaka ny alina. Dia malahelo be azy zany fa solondrian'ny toanareo. Androany fotsiny ange izany ary vonjy efa tsy isan'andro akory. Fa ro avy zany toanareo izany no mody? Tsy mody tsony fa efa mipetraka ao aminay mihitsy. Zany izy. Mandeha ary lala raha maika hamonjy ny toanareo e. Fa mbola hoaizy vonjy? Ataondrininy zany. Mandehana ny toanareo vonjely. Fa tezitrampo ve vonjy zany e? Tsy mbola nahitanao nanao toy izao a. Eo ary fa tsy tonga dia hody. Fa maninona indray ndrery lala miova hevitra tapika teo? Ka tsy te handratra ny fonao atsy inona. Tsy tiako mahitanao manahelo ohatr'izao. Efa fantatry teninareo moa ry lala hoe miaraka tsika? Tsy te ho faty anga? Ny andray i dada ohatra mahamahana zany. Nga? Mangaron-dela foana fanaovako valo-boraingana. Dadanareo kosa aloha mahasika ary vonjy. Ohatra re mbola 10 taona reny foana vonjy. Hitako. Tsy mbola te famaly amina aloha amin'izao. Fa rehefa afaka bakeo hoitany tsara. Neninay koa aza mbola mitondra ohatra ny zazakely ny taona ihany indraindray. Andao dia amin'izay fa efa be hariva ny andro ka tsy mivily lala antsika fa tonga dia lala mody a. Dao ary e. Manahoana ianao madama? Tsy tadidinao ve Taiza tokoa re? Aoka fa zay vao tsaroko. Enao ilay namory lalan'andry mandeha ry tamin'ilay za vao tonga taty iny sa? Tadidinao tsara ka. Tsy diso aho zany raha niarabanao Menatra anao azara miseha. fa hono aloha madama. Tonga nikizy tany amin'ny adresy misy an'ilay olona mivatanana ihany ianao? Ie, misaotra anao no nanampy tamin'iny e. Oay, ilozaka aloha anao fa ty tany ty mibiosa tokony andehanako. Ka za koa nge andeha amin'io e. Akorontanao tany menanalakely e. Akorontanao tany menanalakely Vitana nahazo toerana eto akaikinao madama. Mba nalalaka indray ary izy ty androany fa tsy mianatra ny mpianatrako. Isan'andro aho sahirana be mihitsy rehefa andeha asa ohatr'izao. Ka lasa voatery mandeha taxi indraindray fa matahotra ny tara. Dao. Zay nge le manahirana amin'le miasa manolona e. Tsy maintsy manaraka amin'ny fepetra rehetra takinina dia hoe itsoza fa tsy mifanaraka amin'ny eritreretin'ny tena. Ny mpampiasa nga tia alala ny antony nahataranao fa ny hoe miala aloha ihany no asesesiny. Ary andeha asa nga ianao zany? Manao asa tena ngiahy e. Dia akatakely any mivily any mividy fitaovana sy kojakoja amin'ny asako e. Sambatra ianao zany ko. Iza kosa madama. Ianao ihany zany mibaiko ny tenanao. Nenay zany na tara 10 minitra fotsiny aza dia fandrasan'ny sefo eo ambaravarana. Izy raha teo koa moa vazaha e. Efa zatra manaraka fitsipika loatra ka raha vao tsarotsaroana hoe matetika ianao ny tara dia omeny ny fampitandremana eo. Zakio aloha mba tombonao anay miasa teny e. Rehefa mazoto dia miasa be. Rehefa kamokamo indray dia manaraka an'izay koa ny fomba fiasa. Misy miala manaraka eo receveur. Tonga sady atyko. Mbola mamerina misoraka anao ary miseha. Ao fa tadidiko amin'izay ianao manaraka. Madama izy moa raha tsy mahadiso e. Cécile. Ndray. Faly mahafantatra anao Cécile.
Bonne journée ramose. Ianao ihany koa e. Dia ohatran'izay kery lala ny tantaranay sy Julien. Tsy nahapoiziko navita toetra ohatr'izany tamin'iny toy iny lehilahy iny fa naninona loatra ary. Izany re tsy ny fomba ny lehilahy, indrindra fa ireo lehilahy tany amin'ny petrahako ireo tany. Soa ihany fa tsy ny lehilahy rehetra eto tany ka. Masaretsiko, izay lehilahy rehetra nirahako loatra amin'izao dia ohatran'izany daholo, mpamitaka, mpandainga sady tsy vanina. Dia teny amiko ve izany ny toy aza miaraka amin'ny lehilahy fa mitovy toetra daholo izy rehetra? Fa tia laly tia koa ve no manao sipy e? Fa maninona ry neny to? Mba tiako fantatra fotsiny. Ie, fa tandremo izany sao dia lazainy neny to amin'ny nenay a? Ahoana koa no ilazako an'izany aminy e? Rehefa hoe atsika roa rery ihany dia mijanona ao atsika roa rery izany. Ato atsimona ihany ingeza ny olona miaraka amiko izany e. Sakaiza fahazaza. Ie, efa namokatra izay nifindranay taty izay dia efa lasa mpifankatia izay izao. Mbola zaza be nareo roa izanyko. Itso, izy ary zoko roa taona. Ray sekoly izay, izy analabaka amin'ity fa za vao hipaso première. Tandremo ary tsy hovariana amin'izany sipasipy izany ndry dia adino hatramin'ny fianarana eo a. Sady vao teo any nanome anatra ndry. Ie, fa amiko indray aloha neny to a. Miaraka tsara amin'ny fianarana sy ny fitiavana. Sady mifankatia izay sy vonjy no fanampiany koa amin'ny fianarana. Raha misy zavatra tsy haiko izao amin'ny fianarako a, dia izy ihany mampianatra anahy. Dia lasa haiko azy izany le izy. Ka ahoana ny fahitandriny toetrany amin'ny ankapobeny nefa? Tsara fanahy be amiko izy. Iny, miraiki-po be amiko. Mifanohitra tanteraka amin'ny dadany. Fa maninona kely dadany? Handrekako, mahasika be izany raha olona. Impiry mifamaly tamin'iny moa izany rangaha izany ry neny to. Inona ny hafarany raha tsy nasiana an'io fefy sipresy io teo an-tokotany teo? Ve ny dadan'le lehilahy miaraka amindriny namefa an'io tokotany io e? Ie. Dia mba fantatrareo ve mety ho vokatry ny fiarahanareo ry lala? Ny hoe tsy avela iaraka mivonjy ve? Fa nga fiarahana tsy misy tanjona ny anareo izany vonjy izany. Dia miara-miaraka fahatany fotsiny amin'izao izany. Mikasa ny vady izay any irina. Rehefa vita amin'ny fianarana ka mahazo asa tsara. Fa mbola samy mianatra aloha izao e. Manamafy aretsy hoe afaka mivady ve nareo amin'izany olana amin'ny ray aman-dreninareo izanyko? Fa maninona moa izay no tsy afaka mivady ry neny to? Rehefa mitazona amin'ny faniriana hatrany farany ve izay aninona nefa ny dada mivonjy e? Ozy ndry. Tany anotritra azy io re tsy vatra ny fefena sipresy matevina ohatran'izao ko maika fa ny fitiavanareo. Ny tany ny azony anjakana, ny fosiny fitiavanay tsy azony atao an'izany sady arovanay koa e. Na zany aza ry lala, mba mila miomana ihany nareo na zany aza. Aleo ny fianarana aloha ny ezahana tsara e. Ny anjara sy lahatra nga mbola baraingo izany. Mino ary neny to fa hivonjy ny anjarako a. Izy koa nefa vao lahatra ao a. Tsy maintsy hanambady a. Fa engany eka tsotra sanotry mahazo aneny to. Aza manao an'izany ry lala. Efa misy ranga manondranondrana amin'ny kôtikôty aloha any. Anga? Izy no nanampy tamin'ny fitadiavana ny tranonareo. Dia izy koa mitady olona hitondra ny entako. Dia tamin'ny maraina ozy indry tampiaraka bus indray izay. Dia mahatoky ve neny to fa izy no anjara neny to? Fomba firesiny sy ny fomba fijeriny aloha dia vakiana fotsiny. Alovolavo be amiko retsy. Ka raha efa manambady indray izy dia ahoana ka? Izay indray aloha tsy fantatra e. Fa rehefa medaladala amiko io dia ataoko amin'ny fanaovana azy. Aleo tapitapy amiko eo fa midiko adala koa. Izay neny to izay tsy miova mihitsy. Izao kosa e, sanatria inge manosy tena e. Fa efa maro ihany izay lehilahy niaraka tamiko izay ozy indry. Eny e, efa nahita fiainana maro koa e. Sanambady izany tsony ary lalana tsy hanataranaka aza. Foko andry daholo izay niriko rehetrarehetra rehefa maty a. Aza manao an'izany re neny to fa ao Andriamanitra mahita izay tokony atao anao izay mahasoa anao a. Tsy mahate hanambady ary tsy nitoetra an'le lehilahy. Izay rehetra mandalo teto amiko loatra amin'izao dia tena tsy fa finaretana ranofo fotsiny.
tsy mahay mankasitraka amin'ny vehivavy rany akory fa nitombontsoa keliny ihany mahafatifaty azy. ko maninona ary le tora tsy miaraka amin'ny lehilahy fotsiny dia sambatra e mandehana manao masera raha ohatr' izany. oa dray reto tindry fiainana mamy be io ve dia ansirana ny amin'ny tobo mihiboka izany hoa mba asiana mamy kely e tsy manja ny fiainana resy raha tsy misy lehilahy fa raha sily kosa aloha tsy fikitra amin'ny lehilahy zany mody ampiakariny aho hoe anaovana fety makotroka hoe andaniana vola be any fa ny espace limousine avy eo atao mpiasa trano sy perana fotsiny ny any ivelan'ny tokantrano indray no mahatsiaro finaritra koko. samy manana ny fomba fijeriny io reny toa ny anana tokantrano sambatra miaraka amin'ny vonjy mba nofinofo izay sakana rehetra tsy hatongavana amin'izany a mbola azo hitadiavana vahaolana daholo hafa tsy hoe maty angany ray aminay. eny marina aloha ny endrie ary mandeha aloha re tsy pio tele io dia ndao atory amin'izay fa fisasaka ny anina eto akaiky ny ento ihany aho matory a aleo ary ndray avy any amin'ny rindrina indray fa zatsy zatra iny ary manao madame Cécile manao na tompoko ray fa tsy tadidinao indray ngahy e tadidiko ka saingy tsy mbola fantatro ny anaranao ohatray ahy tokoa moa mbola tsy nilazaiko anao zombodesy tanao anarako e anarana moa mbola tadidy kely ange e mody ny fiatsoany faly mahafantatra ary azoka tsy na hoe Jean zany tsy maninona raha zay ny tianao ka anarako daholo ange zany e aza hita ka alina be indray vao azo taxi be fa nga sarotra be ny maka taxi be eto no to fieritaina be anoko feno be avy any analakely any daholo reny dia tsy mijanona eto mihitsy indraindraiko ka tsy aloha hoe mandeha tongotra ary Cécile raha izany aleoko miafeto andra zany ka raha zany avy zanako za koa tsy andehanako tongotra any omendalana na raha andeha andro andao ary anambatra vola dia andeha taxi e sady tsika ohatran'ny ray lalana ihany tsy manam-bola tambatra andehanana taxi zany amin'izao tena mbola azao koa ve moa iah izy vola natao taxi be azy efa manahirana volata andao ry Cécile fa zay andehanako no andehananao mbola manam-bola mahatonga antsika any an-tanàna ina aty alolo zakana ny taxi iny aloha raha mety hoanika tsy manina fa mba mokotona fotsiny aho zany andramoka midiry aloha ry Cécile dia aloha samy ato arintsika azafady kely angery zao fa voapetraka ao trambony ziko koa ay azafady ekea zay ie zay fa vetivety zany dia tonga any an-trano androaniko saingy mba azonao apetraka eny an-tsaina ve azafady fa mbola andeha vidy loka kely mantsy mampalahelo ahy ianao zany Cécile fa manina mampalahelo anao ka efa reraky ny asa ianao mbola sain'ny ramoseno metsena ihany koa rehefa mody tsy mbola misy raha miseka ay mialatsiny fa ohatrany hoe miditra ny vie privé anao tsy misy sininao zany ka tsy karaha teo koa tsy mbola mifanerasera loatra enao aza zao ny ahiko raha sendra taza ny vadinao miaraka amiko ety ambony taxi ohatra izao miangatra ianao ry Cécile efa manany tena taona maro ngo izy lehilahy zao e zany dia firy ny zanakao ny zanakay zao telo lahy be zao ny faralasa isany tsy manambady dia miara-mipetraka amiko ao e ary firy kosa ny zanako tsy manana zanaka e sady tsy mbola misy ramoseo aho oe efa kaiky tonga tsika tena satrika foana resaka aminao Cécile zokony ao ariana rehetra Jean ary maninona moa raha andrasaka eo taxi be ohatrany teo iny any ianao raha pitso rehefa avoravotra zao e satrika mantsy tsy saraka aminao fa eo akaikinao lalandany tsy maninona raha zay ny tianao e eto ary inga sofera majana azafady misaotra indrindra Jean raha pitso indray zany dia tapandriamanitra ianao dia manofisana tsy misy saorana re dia ianao koa torak'izay
tsy manavela iara-dalana hatramin'ny farany mihitsy zay ringa Sofira. Tsy maintsy mbola hitako ny tranon'iny zana-donoina tiako indrindra iny e. Sa tsy zany ozy ianao? Avy kely ianao lala ty a. Lala, miantsanao ange ahy e. Ahoana tompoko? Engane mba tsy ho diso ny zavatra hitako sy ny tombatomba natao anaty lohako ato a. Dry, fa misy inona rineny ny toboramena be ny tarehan'iny? Enao sy vonjy ve le hitako mifanoroka teo ambavahady teo? Taiza koa zany? Tsy tsatotsatohana ohatr' zany ary lala. Vao teo raha tindry ho fantatra, masoko ronina hita. Sy, ka efa hitan'iny ary zany kinona indray mbola anontanian'iny anay e. Zany ve mba famalinao a? Zany no fomba fiteny amin'ny renina hitana masoandro? Aha, ka tsy mahazo miaraka amin'olona mihitsy aho zany. Fianarana aloha vao sipa. Mandeha tsara kosa ny fianarako oloneny a. Sao a? Tsy mila anao miaraka amin'iny vonjy iny ary lala. Fa maninona ny vonjy e? Tsy naninona izy, saingy tsy fankatarana ka ny olona ohatr'ireny. Jerenao ane, mbola tsy ampy anareo sy vonjy ihany ve fefy sy presina tsangan-dramody io e? Aha. So anay olon-dehibe ihany ingy oro lala e. Fa natao anareo taranaka ihany koa. Azonao amin'izay ny tiako evina. Tsy misy idiran'ny fefy sy presy rineny ny fitiavanay a. Rehefa naniry sy ny roborobo io mifindra tany amin'ny tokotanin'ny ankizy hafa izay no ny lalao. Aza mafilo sarotra narina rery lala. Midika zavatra betsaka io fefy io. Azo hitara na ny toe-tsain'le namboly azy. Miala tsiny aminao ary zanako malalako a. Fa mitsipaka hatramin'ny farany fiarahanao amin'ny vonjy. Le tie, nareo lehibe kosa verineny tsy mifanaraka any dia izay ankizy koa ny tsy avelanareo mifankaty. Dia fa miteny anao azy ry lala. Rehefa olona tsy azo ifanarahana dia tsy hidirana ny dikan'izany. Sa tsy mila ny hevitry ny ray aman-dreny koa na rehefa tsy mila tsodrany koa fa mahatapa-tena amin'izao. Zany rery neny a, ny fisainanareo mihitsy no tokony alalahany fa tsy terena amin'ny zavatra tsy isy fotony. Tankira ray dia tsy mahavita ninino io ve ny fanjinjana sy karana fokotany isak'izay mihetsiko izao. Moa zato fanaovanao tsinitsinina ny teniko. Kanefa renina hitana masoandro. Rehefa mahazo an'io fitiavana io zany dia tsy azo atao nininona mihitsy. Nino koa mba nandalo tamin'izany fitiavana izany ihany ka tsy azoko izay tenitenena niny anahy. Farafaratsy ny atoroy azy izay tokony atao sy tsy tokony atao akako lesona. Raha nitoro-hevitro ry lala dia ajanony hatreo amin'ny fefy sy presy io ny fifaneraseranao amin'ny vonjy. Fa maninona? Tsy mila resabe aminao fa mbola be ny raha miandry ahy e. Ady nefa taminy koa ny tosilo. Tsy tiako reny zany resaky ny reny amin'izany amin'ny vavy zany. Lasa koa ahy e. Inona ry teto ny lokantsika? Io tsaramaso io zao nataoko fa ahoana? Tsy mihinana tsaramaso nga sila. Ataovy miaraka ao zany ty saosisy tiako. Dry, hatramin'ny ofinandray ty silo mba metsena mividy loka. Hitandry, misy rangamana dala izay ihany a. Dia tsy tiako hitanao misy ahy dia nariko dia mividy loka tany an-tsena izy. Ve zany e? Fa izy aloha zany olona izany. Any izy ihany. Jean anarany. Efa somary lehibebe ihany aloha izy samy manadaly loatra le rangahy. Tena tsy miova mihitsy ndry tirsily a. Mbola tsy fay foana ve? Izy ny tena daly fa samy misy mola tamiko. Ohatran'ny misimisy boby ihany aloha izy e. 5 poketra 8 rabe ny indry. Zany efa ataoko amin'ny fanaovana azy iny. Fangaky tonga dia efa tatrin-drihatra ny any anaty poketra mihitsy. Ohatray, ahoana mihitsy tsy fantatra. Ahoana ka? Ny senatsenana hitsapany alalan'ny rano angamba dia tsy namelaka raha tsy mitondra tamin'ny taksi nody. Lehilahy angehaky ka adala indraindray. Zany tsy nanambadiko tsony fa dia aleoko mijanona manano tena ohatr'izao. Tsy
te hiverina iaina ohatran'ireny tamin'ny fahavelon'ny jon'ireny ntsony a satria tsy nahatsiaro sambatra mihitsy ateo anilany. Tantara hafa kosa kiny ianareo zaona. Ie. Tantara ratsy vehivara. Any koa anefa zao nge misy olona mety mizaka nytoy ireny vady ao an-trano zao dia mbola hitondrana vehivavy sy mpanao an'indray. Izany ny lelako. Fa amin'izay teo amasony lalazana mihitsy ny nanaovany an'izany fihetsika feno eritseritra izany. Gaika izany raha olona sofa maty tany raha mbola velona teo angamba tsy toy izao mihitsy ny fiainanay. Manambady amin'izay kify dety. Ndi zany tokony hanambady fa aizany dia ho antotra pijoroana eny sady vadiko boribory. Efa mba namanina vita fiainana ihany ahy satria ny zanako angefa 12 taona. Mba hararotaka izany zany ataon'ny vady sao dia mba zay no anjarandry. Kana izay tena toetra na izay kizy fantatro akofiko. Tsy mahasarika aloha raha nitarehany sy mibikany. Izy ary ny tena raraka be amiko. Meny fotoana sady inge zaka raha pitsy rehefa mirava avy miasa. Zany zay safidindre ihany anefa ny hoe mbola horototra aminy ihany ry rehefa elany ela fa aleo miandro ny fotoana araiky pity andry. Manana ny tanjo kokoa resy arahako ambokiny fotsiny izay ataony Jean io. Rehefa tsy mety raiky pity aminy ve tsy ho tatahako ao fotsiny ny paosiny. Sao dia mba hanody kosa retsy Izany misahazany lehilahy sy tiana kanefa misisika ary dety fa vadiko ny resaka aloha Ie ahoana retsy dia mbola tsy tia olona hafa mihitsy izany ry tiako izay. nahoana moany tsy ity. Manina raha manambady. Efa mety ikizy ao ny fiainako tsy mila olo-kafanampy intsony amin'ny fitazana sy ny fanabeazana ny zanako. Vavy ny teneniko mihitsy manko izao lala teo. Olona efa mitony teny izao ve kifa fahavalonay mbola any no mitonatona paty. Ko raha tsy vonjy rery ny lehilahy azo iarahanako. Batany kosa ke fitiavany antefa iza no mendritsiny amin'izany. Tsy mila arsily hitandriro fefy sy presy reo ampiareo ary aindry efa maharaka an'izany fiarahan'ny lala sy vonjy izany mampalahelo ary lala zany teniny aminareo zany dia sanatria ve tovy sainana amin'izany koa dadanay. Asa iza malala izany etseny ihany koa. Engany mba tsy ho tanteraka izany eritreritro izany ka. Fa inona ny eritreretindry? No avintsika fa inona indray moa. Lalo ny fianarana aloha hatrehana rehefa afaka baka dia mifindra terminal indry dia ho tapina ny vavandry zareo. Eny efa mila tsy handeha amin'ny tokony ho izy mihitsy ho fianarako mieritreritra ny teniny iny. Efa eto anilandre foana fa atao vitony tsy misy ankizy izany Tsy mety ry vonjy vao maika areko manakoaka atao tsy haiko foana azy. Lala moty andry Izany zao mampijaly ny saiko dia mbola antaninao anandray. raha tena matoko ny fitiavako indry tsy irorosaina izany. Marina ve? Samy mametoky azy izany vonjy fa tsy anarana inona miatra na inona midona. Matoko ny fitiavandry matoa samy mametoky andry koa. Raha tsy mahay manambatra ny herintsikatsika hoentsika nohatra ny fanakanana antsika tsy fankaty dia ho rava-mora foana izany. Vonjy matoky anao saika ho aiza moa programa antsika zindry rehefa avy mianatra. Hoe ho any ampiasana ny toanay izy rery izao no azo antoka fa hanorevitra antsika handresy lahatra niny. Ka tsara be raha miaraka makany izany tsika dia vita izy lazainiko. Fa firy indray no mirava? Tsy fantatro hoe mirava amin'ny firy izay fa le prof de français tsy haina ho avy na tsy. Izay anefa izao amin'ny 5 sasany no mirava. Efa dia diavina rangazy efa fotoana mampety fandaharam-potoana antsika dia miaraka makany tsika. Mety izany. Izay izany famonjy namako amin'izay ary vonjy Manao ny Cécile. Izao hitanao salama tsara izao ko
fa vizanavy asa fotsiny dia andeha ody ka anao ry aloha etoky mihinana lasopy etseka ketsy vao moditsika oka izao fa zazy dia mahavola lasopy eo zao fa inona ny tsy tiavanao lasopy eo nagnendrika izao trankely izao aza ve dia tsy mba azonao tarafina hoe madio ny lasopy eo na tsy jerenao angela mba mamefa an'ilay hotely fa sy efa tandalerina be raha etsy amin'ny restaurant etsy indray zany etiko manahoana mba ho ahay sady ao koa manko ny fihinanay sakafo rehefa tsy mitondra engane ka tsy ho lafo ny sakafo ao ry kialakely tia ia manko efa vita kajikajy izay ihany ny vola mivoaka fa manahirana be raha manao fandaniana meo papany rehefa tsy mahafony volanao ihala ianao dia tsy maneranao fa leo otoka sady efa inotaniny koa ny taxi be sady ohatry ny malalaka izy izany andao re anoana lasopy aloha fa efa hito ambaravarany restaurant ve anao vao niverina indray mbola misy taxi be foana angena amin'ny 8 alina azy sady zany ikiry sesinina ary manina koa ty jean tsy mipetraka ka varina mitady izay tena coin tsara mihitsy ho atsika roko aza miala amin'ny eto re ianao efa mpandeha ato milaza aminao amin'izany eto ny tsara indrindra fa zara aza tsisy mipetraka ay ve dia aiza aloha mikomanda lasopy hitanao soratana ato anatin'ity taratasy kely ty aloha sady ny asa atao lasopisopy izany fa zavatra afaka zareo aloha ty menu ty dia atoko ianao no misafidy izay hoaninao eo e ty nakaiza indray ary no solomasoko teo ty eny oay ay mba misy zavatra mora kosa atoko indray tsy naposika aleo ny aty friture Cécile ary ny anao inona niary contourné spécial maison dia asiana sur plat ray ataoko laoka miaraka aminy dia nem sambosa sakisakona mandra-piandriny commandesika ka zany ry cantonné zany ve tsy efa mifangaro amin'ny eo ny laoky ka zay re vo mba tiako hoanina dia aso jus mba hivandonantsika vera kely atao jus garana mianara misy manaiky matotsy miteny maninona mikarato tehinana karato ga Jean samara misy an'izany atona tsy tsy te hihinana zany rehefa ohatra ny tsireko tsara fotsiny teninao teo ry Cécile fa ino mampiasa sainanao eo tsy be teny fa hitako lasalasa lavitra misy aloha izany eritreritra zany betsaka ny mampiasa saina re fa raha tsy mahadiso tokoa inona aloha ny asanao misy zany no mampiasa sainanao tokony andraikitra momba ny fitantanana ny orinasa sy ny arabola efa misy olona mitana ny arabola dia momba ny administration zany tena toerana misy fa manao ny andraikitra mitantana vola indraindray mifanampinampy ao ay mikirakira vola dia be vola koa zany raha izanyko raha tsy zany ve tsy misalasala mihitsy rehefa manao fandaniana zany dia hoe be vola raha volako daholo no mandalo eo an-tanako sy kirakiraiko dia sambatra be saingy izany fa fantatra ihany ny fiainana fa mafy izay atao rehetra vola daholo oay vetivety io zany commande zany dia vita mahazo tomany ianao ry Cécile manitra sady tsara endrika ery nge zany sakafonao zany fa manino no frity fotsiny nafaranao anao sady zareo fa kely ngeza zany hoe tsy ovray tanana ny tetehana fotsiny modiste angeny ianarako matahotra ny fahadiovan'ny lasopy amin'ny toly araka lefa nampitahorinao teo dia aleoko frity ihany ka tsy mampazoto anao kosa angamba miaraka amin'ny sakafo amiko raha tsy zany ve no miafiafy eo nefa tsy zany mihitsy ka sa manao te ay zany anaovana tay amin'ny taona efa azo mortevany tiako raha ny marina dia tsy tiako ihany ko teren'ny lasopy avy eo tsy fantatra kory zay kabony any an-dalana anyko eo ary fa hitambarantsika reto commandeko reto io indray Jean fa sarokenatra ao fa tsy misy tsokony hampanahinao io ao maka sa fanako ka tsy ary
aleo very Cécile manafatra vilia ray manahy. Fangatsy ianao no ray vilia amiko e. Ao aza mihafahafa Jean. Olona be mpitiavana io fa dia tady tsy ray vilia amin'ny hafa fotsiny. Ao sikapa mivarotra. Tsara kosa izy zao. Sady vao maika izy matsiro satria ianao mihitsy no mamanako. Io anao io sisa voko be a. Tena matsiro izany. Tapery daholo e. Mbola afaka mikomandy indray tsika raha mbola tsy afa-po tsara ianao. Aiza kosa tsiry Cécile. Dia mba efa tsy mahalala onony kosa raha tsy vokin'izay. Sady sao dia alipodiana ty koa ianao ko. Tsy maninona re raha somary arivatra. Tsy misy be dia sy ny oko. Efa tsara mpiantoka azy zao eo pelatana mientsana. Ka aleo raha nga reto angatahana fasina azy dia entitsika ho tsakotsakoana any anaty taxi be a. Jean kosa e. Ahoana e? Fangasy dia taxi indray tsika androandro efa mody. Dia ataoko ahoana raha sanatika hoe tsy ampy andehanana taxi intsony ny vola ty amiko. Ireo sakafo lanitsika ireo moa zao tsy efa valerana ray alina mahery. Jean ko andeha taxi mitsika. Ndery Cécile malalako a. Mahafinaritra loatra nge ianao Jean e. Mambabo mifoko mihitsy. Tena marina very Cécile. Ie. Tena tianao ngiary Cécile. Zany aloavy ary ny addition dia nindahody fa hariva ny andro e. Noho ny vidy loaka tony mahazatra mantsy zany a. Manome lagy mihitsy dadanay ary lala. Mihetsika indray nikarizan'ny fahiranao. Ataonao mahagaga anao indray angasany toetra ny dadanareo izany. Tsy ianao ihany ny fanresaka tamin'ny momba an'izany. Fahadoro loatra indraindray ilay fahiranana ka vao maika mampivoto foko. Fa ahoana e? Tsy omeny frais andro any fa tsy manana mihitsy hono izy fa lasa mipangary paosy malo amin'ny volany. Ndre ka tsy nasenana vokana ny tahiry iny. Ny efatra amin'ny alina zao izay mihinam-bary tsy nisy loaka. Izy moa dia mahavatra tsy mihinana mihitsy fa malahelo ny vola amin'ny velo tokoa angamba. Anga? Ie, ohatran'ny tsy izany anefa amin'ny fahitako azy a. Fa ahoana? Fa iza koa natakara mipangary paosy ny tahiry mahihatra. Rehefa omeko amin'ny vonjy ny ambin'ny volako aty e. Sady efa tonga aty amin'ny fiasanany ny toanay tsika izao. Ela ihany izay fikasananao aty izay fa izao vao tanteraka. Ie. Enganeka mbola ohatraotratsika ho ampiasanany io ny to. Fa aiza ny lalandrizany? Aty ka efa natoritoriny anaty amin'ny alina manko. Ie, ty mihitsy izao ilay biraony. Tonga dia dodonga ary fa inona ary mampiana anandrio eo? Mandrosoa. Tonga aty any izay ry neny toa. Manahoana tompoko? Izy mivonjy amina ry neny toa. Faly mahafantatra ny neny toa ny lala? Za koa torak'izay. Petrarina reo roa kely e. Anatitra ny taratasy ty hosiny avy ny sefiny vetivety dia miresaka eto tsika. Vetivety a. Hitanao izany tsara fanabe ho any ny toanay. Izay firesany avy eo ny tsy haiko. Fa tsotra be aloha izy raha hatreto a. Ka eto amin'izay ary ny resaka reo fa efa mandroso koa ny ora vodiny ty e. Sady mbola misy olona mifanao fotoana amiko koa rehefa avy mirah avy eo. Dia afangaro ny resaka reo. Momba ny fiarahana izy vonjy ry neny toa ny tiany ho resahana aminao a. Mifankaty za e. Nefa andray aman-dreny avy ny sakana. Tsotra kely momba an'izany a. Azo itokisana ve ianao ry vonjy fa nahaza ny lala mandram-panambadinao azy? Eny ry neny toa. Fanampin'izany a. Efa mifampilokaloka izay roa fa tsy hifamitaka fa hifanaja tsara. Raha ny toetra manko efa samy mifankalala kilemy izay tsy lala. Ary efa niezaka mifanitsy izay. Ie. Fa fianarana ihany sisa no andrasany dia afaka miroso amin'ny fanambadiana any reny. Izay mihitsy. Afa-tsy tia olana eo amin'ny sy dada amin'ny vonjy ity. Raha izany dia aleo ahirotsika ompianan'elana anareo amin'ny dety e. Ny dada amin'ny vonjy no olona mbola tsy hitako mihitsy sady tsy fantatro na mety ho resiko lahatra na tsiako. Tsy mahalala ny ramody marina ianao ry neny toa.
sarotra lamina zany raha lehilahy. Tsy maintsy ho fantatro izy ato atra matokisynareo ahy. Ny fianarana aloha atao tsara ary aza atao ambany zavatra mihitsy. Misaotra no sahady zay amin'ny fandahavan-tenanao ry nentoa. Ezaka izay mba ho tafita amin'ny fianaranay, sa tsy zany? Ie, zany mihitsy. Andao amin'izay ary tsika ndefa sotratra ny farany ato amin'ny birao ato e. Tsy miaraka moa zany tsika. Hitanjiro anareo koa ve? Iny misy 2 arivo ataonareo frera tsy manana dia tonga dia moa sa menimeno mandeha teo indray a. Ende misaotra ny toa. Zao hoe lary vonjy vao miditra ny trano fa inona ny olona ny dada amin'izany? Ory zao foana mody isan'androko. fa everiny lafa tsy tazako nga iala sy ny zanak dety ato varatra iny. Karatazanareo dia ahoana? Zao ny teneniko ny lary vonjy tsy mila nla miaraka amin'ny olona tsy fakatarana kafetsofetsotrany reny raha reny le tia novadiny lahy dia miomana tery zao fa tsetsefony reny fotsiny ny atsembohan'ny lahy. Fa maninona kosa dada ny tonga dia nitsaratsara olona foana ohatr'izany? Olona tsy mbola nifanerasera taminareo akory ve dia ataonareo ohatran'izany? Fa tsy hitany langa io fefy sipresina amboleko ataona amin'ny maro io Tsangakazo ny fitiavana diso tafa ohatry io ry dada amiko a. Fantatrareo zao fa tsy taninareo akory io nefa dia tadiavinareo mpidona fotsiny ho anareo. Soa fa tsy sarotony ry zareo fa raha zareo ny sarotony. Efa ngiary dada tahak'izay. Na efa nivezivezy niakatra tsy lidina tena ny fitsarana tany mihitsy azy. Mareneo lafa tsy misy zavatra fantatra lahy mihitsy ny momba an'io tany io tsy azy any la fianarana sy ny afahana baka atao. Ny taniko avelao arovako rereto sady tsy niatsony lahy koa raha namboly an'ireo Gaza-pidirina ty amin'ny taranakay mihitsy aza zay ady tsy vitanareo any. Raha mbola zanako ihany koa ty tsy mahazo miaraka amin'ny olona tsy misy fotony ohatran'ireny iza moa no mahalala raha zanaka makorely ty miaraka amin'ilay isan'andro vaky ty. Zanangery dada nefa ilazako any dada hoe aza miteniteny foana ho aso misy maheno ka lozany ty vavanareo mipetsopetsony ty za ve no mipetsona sa masony lahy nefa jamba amin'ny fitiavana ny kialatonaka iny zao no lazaiko an'lahy aiza ty zay maraina iny atry zay natongavany reteo tsy mbola nahita masony zay rainy mihitsy. Ka efa natsanganareo avy be mifefy ny sipresinareo ka ahoana ny anarahanareo maso zay fiainany ao? Sa tsy mety vola tamin'ny trano fihetezany dada ny rainy dia tsy hitany dada? Tiako lala dia ampy azy ny fianarana lesy aloha atao tsara raha zay lala foana mbola aoro lila aoro lola. Tsy mila an'izany ary dada, ilala ihany ny tiako. Ka ela zany tsy mba azo rarana mihitsy. Hitan'lahy io fefy sipresy io ajanona hatreo amin'io fitiavany lahy tsy mila mihoatra makamy mihitsy zany ko ny antony namboleko an'io tsy tana mihitsy angela fahakely raha vao miantso kialakely iny tsy ady hevitra aminareo momba an'izany ary dada, efa lehibe azo efa mba 20 taona ihany ka tsy dada mihitsy no ekeko baiko zay tokony ataoko sy olona ho tiaviko. Mbola tsy fahy mariny alaka ataovy everiny lahy moa fa tsy dita be nga ny vehivavy reny le ty manao zay atataka amin'ny posiny lahy fotsiny mody angolangilainy eo lahy dia roboka avy eo lahy dominy amin'ny teny mamy mba handotsakitsaky sy hitondra azy amin'ny taksi rehefa mody. Zany ny vehivavy raha tsy fantatra lary vonjy tsy mba toetra ny neny mihitsy zany ry dada, fantatro ny toetra ny neny fa be fandeferana tsy tia mirobaroba sy be rehefa ohatran'izany. Ka vitsy ny vehivavy mendrika ohatran'ireny lahy hitako ao amin'ny lala avokoa ny fahalemem-panananana ny neny fo ny fahavelony. Izany ny antony tsy hafozako azy. Koa miala tsiny aminao ary dada fa ilala ihany ny tiako. Ary satria tsy mety raharany alahy dia hitany lahy ny anaovako an'iny raha mifaneny zay aza atao hitany reto masoko reto alahy miaraka na miresaka amin'iny fa dia ataoko mahalala ny raha mody masika mihitsy. Inona koa mbola tia ny lahtsangako kokoatran'io fefy io vao ho resy lahatra raha io
ianao mihitsy raha matoradety ny nandrasako ifanenana. fa ahoana? Nivoaka ny trano fanetezako mihitsy aho iresaka aminao vetivety. misy tsy aritra ao amiko anga? Tsy aminao fa amin'ny zanaka hoe ampitandremo ny zanako vavy tsy anadalany lohany zanako faralahy izay mbola analabaka amity. Raha sanatria ka tsy afaka ny zanako dia ataoko mahitana reo menakavy. fa everinao any amin'ny fanjakany baromoringa modesta mpanetiny eto tanàna eto ka azonao raha onana fotsiny ohatr'izany ny olona dia angovitra. ataovy izay ataonao fa tsy mikoso maso amin'izany koradety. Mbola tsy fahinanaovako anareo ihany nareo fa dia efa amporosihana tamin'ny ankizy. ay moa ka zany ny tianao eviana. hono aringaramody inona ny zanakao ve no sikotra ny zanako tao aminareo sa ny zanakao ny tena nanadala ny zanako tsy ampitoana? hadidio fa mbola azoko toriana ny zanako raha maninona ny zanako na ampitoana raha matotiana tsy ampitoana tsy ataoko afabela koa ny zanako raha tsy afaka baka ny zanako. moramora ty vavanao rangaty marenina rehefa mahay ny zanakao tsy maintsy afaka foana raha tsy hoe olona dondrombelona ohatranao zao anga. maninona raha miditra ny anaty loha amin'nitsy ianao mba hanala mibaka sy anilony fitiavany tsoany amin'ny lala azany zanako no analana vokony eo raha ady ny tady avinao raha tilampy azo andizana ny ety. Ny zanako mite volo velona tsy mahay miaina manadala azy. Ny zanako anefa tokony ifantoka tsara amin'ny fianarana ilozany mampiaraka amin'ny kiala mola tsy misy saina iny. fa ianao hoe mba be saina aseho iaho hoe zany fanananao saina mihoatra ny anay izany hoe hojereko. ankona tsy nahateny ianao efa fantatro ny toetranao hatramin'ny namefenao sipresy ny zaridaina namboariko. olona tsy dia salama saina loatra angamby ianao ka mitsabotena aloha vao miresaka amiko iza ny lazainao fa marary saina ianao. ary iza koa no mahalala raha ianao mihitsy no naporisika ny zanako anadala ny zanako fa ianao miala-pa eo. efa hatramin'ny fahakeliny anie reny ankizy ireny no fakatỳ rangaty. avelao izy ifankaty nitsika olon-dehibe efa nravana tamin'ny sipresy ny fehivanana olana efa misy io ka mbola volena olana hafandray. Zay mihitsy tsoka tsy manam-potoana iresahana aminao ileto fa miandry any clientko. Zay no izy raharao ny zanakao tsy anadala ny lohany zanako. fonjeo ny client anao rangaty tandremy soetezana hatramin'ny sofiny jerenge ty ianao ohatry ny fefy sipresy. Jean Jean mosy mahita andray Cécile oay marina saika tsy fantatra ianao andray ritony lasa manjabe mihitsy nitapahana le voro. tianao zao nahoana kosa moa tsy tiako akea aro aiza izany andeha amonjy fanasana lehibe any ampiasana any dia mbola nandeha nanapaka volo dia zao taraiky be zao. sambatra aloha zany andeha ilanonanako za ty andeha hiakatra hividy fitaovam-piasana. sy aleo mandeha taxi dia miaraka ka manjary misy tsy azo ndraiky netana raha taxi no andehanany efa andeha taxi be mihitsy mantsy zao no masaka atao tsaiko vao niala tany an-trano za miantoka ka zany ve efa mivonany amin'izany andeha ilalonana kosa vety andeha kororosy araka amin'ny olana anaty taxi be. marina kosa ki zany sady vehivavy ohatr'izao kosa ve dia andeha taxi be dia eo ampiasana aloha indray aho zany mandeha taxi be ko fa hoaiza aloha ianao tsy ho any analakely dia ataontsika tonga ny taxi fa za miala rehefa tonga eo ampiasana anay. tena mahafinaritra loatra ianao tiry Cécile marina moa raha mba afaka mamihana anao mako dia ny fiana kosa ve akiny tonga dia alohan'ny orika afaka manorika ange ianao iza kosa aleo rehefa any anaty taxi fa ohatra ny mahasosotra amin'ny olona ny tiako dia eo amolotra ka raha mifindra molotra daholo ny lokomena anao dia ahoana tsy mifindra zany ndre eo sady raha sanatrika mifindra ianao nga tsy mitondra mosoara ny any lokomenako manaraka any anaty poketraka foana na olaninao tanteraka azy ka sakana raha ny taxi fa ianao nga mba vehivavy dia mba mety ampidiny ny sarany zany kosa ve dia marina tokony ianao aza ve ny sakana azy satria raha fatany hoe zany andeha lanonana dia kapohany ambony be eo eo indray ary
ianao kosa ve fa iantoka mbola asaiky misakana ihany ko eo miakarary Cécile andreo amindray ary tsy petrahanao eo ny akanjoko io fa hitandrina tsara e mameno very ety nge zany ranomanitra zany Cécile eo ary asiaka kely ny akanjonao e netiko atao anaty poketra akato na tsy le izy eo ndray ary tena manitra mba ny fisako anao sy ny fofonao io e tsy ho sasako mihitsy ty akanjoko ty fa avaliko tsara rehefa tonga any an-tranonay rehefa manina anao a dia eto a maka ny fofonao bakasika na be sentiment koa aloha ty gentil mahafinaritra miaina rehefa eo akaikinao e zany viakiry Cécile tena tsara be zany votony ranomanitra zany ko efa tonga sady aty saika adiniko le orika eo ary akia ao zay mamy nge izy zany e any lalana ary sofera jerena fa za mierikerika aty eo aloha eo miala sofera tsy enaiky aloha zany raha riva ka aleo raha pitsy fa tsy haiko na mifiry vo raha vao velo mary te mahazaho fafinaretana angakofa saverina le teny eo ndray arako ohatran'ireny anjelikely reny ry Cécile zao tena manja zay marina tena mifindra tamin'ny motro ny loko mena ny kalany mihitsy zany ty tsy manana mosara akory dia ina anao mafako an'io zao zay alary le mody voateny ho afa-baraka atiry lala fa aizy vony zany e atio a ary vonoely ony lamodepôsy iny sao misy mahita eo ay to tena vita amin'ny vonjy milaybe kosa le malalaka eto amin'le fefy zany de aiza ny fidiran'ny vonjy ato eto amiditra ka hitany lala ty hitako io atosika ohatra zao fotsiny reto de reto tao andreto de afaka makaty aminareo oe tsara kosako de ahoana ry vonjy de ohatra zao foana zany ny azotsika atao tsy avelan'olona ifanerasera tsinonako tsy haiko mihitsy ho a le devoir ho sady resaka tsy vita telefonina mihitsy koa zany de tsy nahazo moyena tamin'ny fanadinana teo ndry tsy maintsy ho bediny iny zao mampalahelo be andry izy zany zao e eo ary hoetiko any an-trano tika iandry ity de omeko indrindra pitso maraina mety zany tena hikaroka hevitra mihitsy vita portable ho antsika roa amin'izay tsika afaka miresaka na de mandefa SMS fotsiny aza mbola olana be koa zany rehefa tonga tokoa ny tokoa ny vonjy zao de efa izy mba ataovy mifanatahaka amin'ny soratra ny soratra vonjy fa manjary hoenina be eo eny e ao fa ataoko mahazo 20/20 ndry aza matahotra ny fefiny nanakana ny dadantsika iato no ataoko afahantsika mifanerasera sady zany hita fa zany hoe fa tena mamenatra be mihitsy le tseneneny isan-kariva any am-pianarana zany mangasy kely ery anao tazaniko lavitra ny andraiky hitadany aho ohatra misy mahavariana azy nananina any de tsy miraiky amin'izay mahazo ahy mihitsy izy tena ambesany eny mihitsy sofa tsy hitany zao mivoako ny trano zao tsara koa zao hoe amin'izay sika tsy mandeha lavitra tsony eto amin'ity ratsakazo ty mipetraka ry lala fa mahazaka indri io maika ihany sao de miantso atampio neny ka manenta aloha fa ohatra misy olona mandehandeha zany aloha andeha vonjy raha pitso indray sika manao fotoana eto amin'ora ohatra zao kony eny ary tsy maninona mihitsy de tandreny so mitarataratra be amin'ny lambo depôsy any endre
Tafandriamanitra vonjy a. Ie. Tena vokatry ny fonao misy fa izany aminao anambady azany soa. Tena marina izany Cécile. Tena mba te ahitany any aminareo mihitsy ingaly. Dia ho avy angataka anao amin'izany zokonao izany sa tsy tianao? Mbola tsy taona izany izao hoe bedon'ny zokonay raha vao mampiditra lehilahy ao aminy. Ianao kosa ve dia tsy haharesy lahatra azy amin'ny fampakarako anao vadiko e? Mbola zarery aloha izao ny resy lahatrako. Ho hitako hoe izay hefiny rehefa avy eo. Tonga manko dia ho resahako amin'ny mihitsy ny momba antsika dia asaiko hisakafany aminay no amin'ny sabotsy izao. Marina very Cécile. Mety. Fa izao aloha e. Avelo aloha e aleto an-tsena eto fa hividy loaka indray. Toy ny mahazatra izany e. Za manohatra any aminay. Veloma Jean. Tafandriamanitra aty e. Tonga dia andeha ohatra fa inona koa izany io. Mba aiza tokoa aloha ny Jean iny mipetraka e. Mba tiako fantatra mihitsy. So manko mbola velona ny vatany izay avo. Fa tsy asiako olana rangahy izany a. Entiko mora amin'ny onjany eny ny fiainako miaraka amin'ny Jean. Zaho isakariva tsy miala vola taksiko. Aiza indray hoe hitotra izany. Tsy tandriany anga lala? Fa ny raha ndry mividy zavatra ny ivelany eny nga? Tsy naniraka azy fa avy nandeha-trafo izy a. Tsy hitako tampoka teo izay nalehany. Otry? Ary sao dia any amin'ny efitranoko? Za koa retsy a. Zany izy hoe efitranondry. Inona nataony eo? Ka ho aiza fotsiny eo ary izy e. Mino fa lasa nangaladresaka tamin'ilay vonjin-dozy indray izy a. Fa mampanina indriny efa izany ka. Angamo indry tsy tiako ny ala. Ataoko ity mba efa taonany koa izao. Na zany azy e. Tsy mitovy mihitsy. Heverindry fa moramora moa izay vavapena anaovandrangah io asay. Sady menatr'olona nanongo ny tenako retsy a. Tsy nisy nandaharana mihitsy fa niazana sesiny nenoko. Adalainy lala hono ny lohanjanany anala baky. Ka raha tsy afaka baka hono ny zanany dia atao mahalala mahamodesta azy ozy izay mianaka. Dia nanaraka ny bokiny kosa ve indrindry dia hita fa tsy mba nanohatra na nandresy lahatra azy fa diso izy a. Farafaratsy mba narovandry aloha ny zanakindry. Olona mitapitapy ange rehetra izany. Tapy ahoana? Fomba ahoana ny aizako miresaka milamina amin'iny. Izy amin'io miporiporina amin'ilay solomaso tsy misy vera ny ilany. Ny client amin'io a vao netsasako ny volony vao ety. Ka inona ro fomba hoentina mandresy lahatra azy e? Savela miaraka amin'ny zanany fotsiny lala dia vita kabary. Averindry fa tsy handratra ny fony zanakindry fa izany ataondry izany aloha e. Sao dia anenenana ry tety a. Tena mbo marina e. Efa mampiorokoditra ange ty tanora mamony teny ty noho ny fitiavany. Ka inona ary natao indry e? Ora matora dety a, mivoay anao tao. Nizay ny indry. Izy indray zao izany mitabataba tsy mahalala fomba ny tokotany izany. Ary tsy hay vetivety aloha ry Silva io fa hijery an'izany saovazy tafiditra ny fefiko izany a. Inona moa ny tabatabanao eo tokotaniko amin'izao ndrefa maizina izao rangaty a. Ary iza koa moa na mialalana anao hiditry ny faritry ny tokotaniko. Tsy teny raha tsy tamasonao zavatra hitako an'io e. Fa misy inona nefany? Avy anao aty. Avy mity jereo ny hitako. Jereo e, izy reo. Lala? Fa inona nataonao ao? Mody aingany ianao any an-trano fa efa adiny firy izay ny antsoanao. Tsy aleto ary neny raha tsy mazava ny resaka. Fa resaka inona nefa e? Avelao zay ny lala mba hifankaty sy fanampy amin'ny fianarana.
rehefa tsy avelanareo izy tady izahay dia tsy hody any aminareo intsony lala, za koa tsy hody any aminay intsony. za nga moa manakana anareo tsy hifankaty. Io dadanareo io anotany fa izy topokevitra any amin'izao, tsy efa niresaka momba za moa tsika ary lala. na ody lahy na tsy ody rovondro tsy raharaha koa, fefy natao hanasarahana ny fihavanantsika roa toto reo fa tsy natao ampivitrana amin'ny fihavanana. Azo lahy zany raha vodamba angamba mivavako nanrahara ny lahy io efa roto ohatr'izay. Ka inona nataony dady eo fa tsy nitrano ny dady vonjena? Aleo mihitsy ny aloha azavako aminao rovonjy a, fa ilala nge ho no manadala ny sainao nefa ianao anala-baky. Efa andrahona mihitsy ny afarasana ty ka tsy afa-panadina aneo ianao a, dia ho torizy izay. Efa tsy zanakao tsony ary dada, efa nininandingana amin'ny fefy napetraka ao mandehany ianao mody dia nivilisy vilany ao an-trano asaina manala-baka fa za tsy mavita. Mbola miseho an'lao be vava ihany lahy, tena mila niza mihitsy lahy ty vo ivoaka ao mivoaly ty ao raha lehilahy. Za tsy ivoaka. Oay riza koa za mitsitsilokilo nitarehako amin'ny lampe de poche zany. Jean, fa inona nataonao aty? Oay Cécile marina, fa inona ho any ataonao mitabataba be amin'ity andro ality aty aminay aty? Io versile ny Jean aminy io angely nanangana amin'io fefy cypress io e. Ary inona natao lalao? nentoa apus esy vonjy nentosila mino fa ianao no mba amahan'izao olana izao fa ahoana ny nahafantaran'ireo olona tsisy dikan'ireo anao Cécile? Za silo raha vavony tety reny lala silo ny netsondro zareo fa efa fantatrao fa Cécile ny tena anarako. Ay ve dia ato amin'izareo zany ianao reny mody isakariva miaraka taxi amiko reny? Ie, mitsoka anao aho amin'ireny fa tsy tiako fantatrao ny tranoko sao dia tongavanao ato foanako. Ka tsy mifanalavitra tokoa fa trano atsimo sy avaratra. Andrejako za zao nihevitra fa anety sy nanatsena any ianao mody, fa nahoana reny tsy fantatro meloa zao ay ve ka teto miradity ty adresy nasehoanao tsy mazava mihitsy zao Silia. Ahoana indri no fanerasera amin'io lehilahy tery-saina io? Ka io lazaindry faramody io ange Jean aminy misy tety nandainga anarana tamiko zany izy. Tena tsy azoko an-tsaina mihitsy hoe ianao le ramody mpanety ihany ny Jean. Tsy mandainga taminao mihitsy ko sary Cécile fa Jean modeste angeno anarako ianao ihany no safidy antso an'izany hoe Jean-ko. Voataro lalasy vonjy avianareo aty anazavandresaka. fa ahoana ry nentoa? Eny tokoa zao Jean ry lala le rangano tantaraiko andria tsy napoziko dada amin'ny vonjy mihitsy izy io. Mandalo maray tsy ariva eo aminareo eo fa tsy nahalala mihitsy hoe Jean no mipetraka ao. Dia ahoana Jean? Efa fantatra zao mombaka ahoana? Anambady ahy ianao sa tsy? Inona koa ny anambadindry olona mitapitapy sady miporiporina ohatran'io? Sady efa tsy tamanao amiko tsony koa ndry? Za nge raha matotino na anontaniny teo fa tsy hainao za ny tokony teny fa tsy hainao mihitsy. Tena vehivavy tsy mahalala fomba. Izany tsy mahalala fomba sasa ianao? Malala fomba ianao ka inona ny tonatonananao eto tokotaniko fa tsy any amin'ny faritry ny fefinao any ianao no mipetraka? Matoatonga eto dia satria misy antony raha matoty ary tsy tany ivela ny fefy zany mihitsy niditra tato fa tao anaty fefy mihitsy tsy tanango aho fefy nataon'ny ankizy ohatran'izao io ay mahalala an'izany any ianao ka maninona ny namefimefy? Zao ihany ny lazaiko anao raha tety raha momba anay Cécile raha vavinao mbola asiako fieritreretana lalitra, fa raha momba ny vonjy zanako sy lala zanako kosa fefefa mijoro zao hoe mbola ho arodana vo mainky tondrahana ny rano iroborobo tsy mila taranaka ava aminao ny zanako azo. Fa tsy ndefitra mihitsy zany ianao. Ataoko mahafantatra amin'ny maha Cécile anareo anao andraso kely ange. Silia, fa ino ny ty ataonao? Efa mba nomanky any zao hevitra zao hitanareo tsara sady efa miamaina mifototry ny fefinareo adobo io la censure vonjy Cécile, fa inona re ty ataonao zay
hitanareo tsara zay fa io miredareda io ny afifefinareo rehefa maitateraka amin'ny fotony dia tsy maintsy hidarabika ho azy mifefinareo ka na fefidarabika na trano may dia tsy mila ny zanako iaraka amin'ny zanako ao raha tety a tsy voandroany koa na eno an'izany teny izany tary koa izay terinao fa tsy misy nitsoaka eo mandehana tsy ny pompier izao noho izy efa mirehatra be io mifefy sipresina sanganao jean modeste enganeka ny fahamaizana io no amerina ny fihevananareo rava teo avereno amin'izy roa kely ny fihevananareo momba antsika indray zao jean anambady anao ary Cécile efa eniko ny tena toetranao efa hitako ny fombafombanao ka miala tsiny aminao jean fa tsy afaka ny anambady anao fa hoana ndray re zay no izy ka eo araha fa ekeko ny raha mivontsy sy laly dia mba tateraka koa ny amintsika roa miala tsiny aminao ary jean fa efa nivoleko sipresy ny foko azonao andray kosa ary Cécile tsy nalenao ihany le zaridaina feny voninkazo zay fefy sipresy andao ry vonjy avy anao hitodakeo ifefy io fandahoany aminay aloha mandra-pilaminy ndao mihitsy natolotry ny Viva Radio ho anao teo fitino fefeny tantara nosoratany Saoly Rakotsinanahary mpilalao ny tantara Saoly Rakotsinanahary mivahatra Andrianina Faly Kristiany ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika baky saranoary vomby ny sahana ny fanatodozana maningotra fitino fefeny